fikasana fanakorontanana eto amin'ny firenena tsiron-tsaina artifisialy ny rakobe miparitaka isan'ny fanajejina hoy ny minisitry ny fitsarana. Ho avin'i Madagasikara mitaky fahatongavan-tsainy rehetra hiala amin'ny fomba ratsy ka hampanjaka ny rariny sy ny maro. Fiainam-pirenena tokony lahara-pahamehana ny fanavotana ny malagasy hoy ny Flora Valmana. Zoma enina amby roapolo jona enina amby roapolo amby roa arivo falitafaraka aminao indray tony kilasy tovovavy atao anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao ampanajana sy ampitiavana no anasako anao anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Ity ampiandohana dia miaraba ny malagasy tsy vaky volo rehetra natratra ny asaramanitra amin'ity enina amby roapolo jona ity mirary ny soa indrindra ary mirary ny rehetra ihany koa hianoka anaty fety sambatra mandritra izao fankalazana ny fety-pirenena izao. Ho atombontsika avy hatrany ny fampahalalam-baovao izay fantoka betsaka amin'izay fankalazana ny fety ny enina amby roapolo jona enina amby roapolo amby roa arivo izay. Tamin'ny folo Ramaherikely no nanomboka ny fisafonany andiatafika nataony filohan'ny fanavaozana ny repoblika nandritra ny fanatanterahana ny matso lehibe teny amin'ny kianja bare Mamasina Androany. Nampiavaka ny fanamariana Androany ny fisalorana kamaroan'ny mpanotrona ny fitafy malagasy na afapo ireo olom-pirenena tonga teny antoerana ny matso. Teny antoerana nanangona ny vaovao Narcisse Karazafy sy ny Artanjona. Ery fiarovana sy filaminana valonjato sy telo arivo no nandray anjara tamin'ny matso lehibe nanamariana ny fiverenan'ny fahaleovantena sy ny fahaenina amby enimpolo taona ny foloalindahy malagasy atao aorian'ireo tafondro raiky amby roapolo vava ny gadona tetỳ antoerana ny filohan'ny fanavaozana avy hatrany dia niroso tamin'ny fisafona ireo andian-tafika antenany ho fanombohana ny matso. Ny sekoly miaramila sy ny sekoly pirenena mampiofana ho manam-boninahitra lefitra sy ny tafika malagasy no nanokatra ny matso narahany teo anivo ny sekoly pirenena manofana ny zandary sy ireo zandary mariam-pirenena araky ny sakelika misy azy avy no tohizany sekoly ambony misana fampiofana na manam-boninahitra sy komisera ny sekoly pirenena manofana agent sy inspecteur de police ary ireo polisy pirenena ny mpandrarany fonja ny fadiseranana ny polisy misahana ny rano sy ny ala ny polisy munisipaly ary ny sampana pamonjy vona. Niavaka kosa ny fidiran'ireo unité d'élite ny ery fiarovana sy ny filaminana izay nahitana ny bataillon des parachutistes ho an'ny tafika malagasy, ny G6 ho an'ny gendarmerie am-pirenena ary ny USPN ho an'ny polisy pirenena.
Anisan'ny nanamarika ny hetsika ankoatrany matso nataony hery fiarovana sy ny filaminana ary ny fampisehoana ireo fitaovam-piadiana sy fitaovana miaramila isan-karazany ny fanehoan'ny vahoaka ny ambim-pirenena tamin'ny alalan'ny fisalorana ny ankamaroany ny fitafy gasigasy. Nampiavaka ity fankalazana ny fahenina ambinipolo taona ny fahaleovanteny ity ny fahatongavan'ireo vahiny manan-kaja avy any ivelany dia ny filohan'ny vondrony Komoro Azali Assoumani, ny filohan'ny Republikan'ny Kenya William Samoei Ruto ary ny filoha lefitry ny gouvernemanta Gabonais Herman Imogolt. Tonga dia ity antoerana ihany koa ny Masoivo sy ny solotena ny vondrona diplomatika miasa sy monina eto Madagasikara, fihetsika izay manapirofo ny fisian'ny fiara-miasa sy ny fifandraisana tsara eo Madagasikara sy ireo firenena hafa. Nahafapo ny matso natolotry ny hery fiarovana sy ny filaminana, tanjona nefa ny tena isian'ny fanavaozana marina eto amin'ny firenena ary tena mba aleo tena marina tokoa ny vahoaka malagasy. Tena maniry mahitsy mba tena tena hadio tsara aloha hoe fihavaozana mba tena fihavaozana marina satria raha tsy miara-mientana mihitsy asika tia atra tia mivahoaka majinika mahitsy tsy ho tafavoaka io raha hoe handrasatsika ny eo ambony eo ihany dia tsy mety avy ety amintsika satria ny antony dia zao tsy afaka androso mahitsy asika firenena malagasy ity raha tsy miray hina amin'izay fihavaozana zay mba ho tena fihavaozana marina fa tsy mitovitovy amin'ny teo surtout ny fankatoavan-dalàna io reto ny fankatoavan-dalàna voalohany indrindra mba tokony hoe ho ajainy rehetrarehetra zay zavatra zay fa raha sy misy ny fankatoavan-dalàna tsy afaka androso mahitsy asika malagasy. Tsara kokoa ny fanomanana ary ny avaka ny zava-maneno hoarina tamin'ny herintaona ny songadina ihany koa ny fitandrona ny filaminana ho ihany ny olom-pirenena tonga dia ity androany. Nafinaritra be mihitsy sady mba nisy fiovana tena miavaka kely mihitsy tamin'ity na ny zava-maneno zao tena hita hoe matanjaka be mihitsy ny zava-maneno tamin'ity mijery foana isan-taona. Ny fikarakarana tena raitra be, tena tsara be na ny filaminana koa ohatran'izay tena sy lamina be mihitsy amin'izao aloha nandritra n'izay le hoe nambinipolo taona izay ny zavatra mba fantatra aloha hoe tsy dia hita loatra le fahaleovan-tena fa zao angamba vao mba miezaka, zao angamba vao hita hoe tena hita hoe mba miezaka ihany amin'le hoe fahaleovan-tena. Avy any amin'ny faritra fa niakatra manokana teto Antananarivo hijery matso eto amin'ny kianjan'ny Bare ity iray ny mpianakaviana ity fanao ny isa-taona izany raha ny fanazavana. Na dia ilay soavaly aby ary dia mbola tsy ary rehetra soavaly ny zanako dia tena nahafinaritra be
Taona tamin'izao zay taty Antananarivo nanao 26 natra tamin'ity ka tena nafinaritra be mihitsy sady nilamina masy dia oty zay satria miaraka amin'ny zazakely tondra ka tondra fa rehefa sakafo mody. Tamin'ny ankapobeny nilamina ny fizotry ny matso teto Mahamasina rehefa vita mony matso dia nisy ny Dimirindra nandraisan'ireo tanora anjato ny anjara ary tapakandro ariva kosa dia nisy ny fampisehoana ny arahana tamin'ireo mpanakanto maro. Fanomporofony malagasy androany faliana amin'ny fiainam-pirenena izy ireo anehoana ny fitiavan-tanindrazana sy ny maha malagasy ka tonga maro teny Mahamasina nanatrika ny lanonana ara-miaramila nentina nankalazana ny fahaenina amby 90 taona nijoroany ny folo alin-dimy malagasy sy ny fahaleovantena am-pirenena na dia efa samy niezaka ny ala maraina tamin'izay nisy aza nefa nirehetra marobe ireo tsy tafiditra atao amin'ny kianja intsony ka voatery nisy sy nody sy namorona zavatra fa atao. Ny sasany kosa nirotra teny Analakely nanaraka izany mivantana navelombolo ary nafaly ny rehetra ny nahita ny filaharana nataon'ireo vatana miaramila sy ny fampiratiana ireo fitaovana marobe saingy andrasan'ny maro kosa mba tena isy fiantraikany amin'ny fiainan'ny malagasy izany. Fanampanazavana eo amin'ny sarisary indrantsariny Mathieu Prince. Mbola tsy nanomboka akory ny fotoana teny Mahamasina dia efa feno hipoka ny kianjany sy ny matso androany. Marobe araka izany ireo tsy tafiditra tao an-toerana intsony ka nivery maina noty sy ny vily alakafa mihitsy. Hiditra zay dia hoe efa feno tenen'ny zareo reto dia hoe andeha hiverina zay zao dia hoe na ozy izy mandeha miroso makany na mandeha miverina dia nefa n'izay zao zay no nieritreretana hoe mba hitondra n'ilay ankizy hijery défilé nefa tsy afaka zany satria efa feno hiverina oty zany zao manahirana raha ohatra ny hoe miafeno ilay olona eo dia tsy maintsy mifanosika eo dia raha manjary mahakamo fa aloha tonga dia miala an'izay andeha hijery matso ary mitondra n'ilay ankizy mamisangasangana tafiditra fa voafetra ilay toerana dia voatery sy misy mamonjy toerana ambonimbony mba hitazamana tamin'ny fito zay ny elaitany be pasy dia zao vao tafiditra aty dia lasa tsisy fanantenana ilay ankizy sy ny ray aman-dreniny. Izao ny programme anay hoe atao Mahamasina zay mba hoe hijery matso hijery matso zany atao anteny hoe zay tara vao midy daholo ny vavahady dia miverina nody dia ny hatrano mijery télé zay zao tamin'ny dimy ny ainga tany zao tany Ambohimangakely dia efa tara dia miverina zay telo mianaka fa tsy tafiditra zany. Tsy akaikety ihany zay fa tsy miomakomana dia taraiky tsisy toerana tsony dia mandeha mody zany. Dia hoe izany nareo zao maintso mody efa tamin'ny enina maraina zay dia tsy tafiditra mihitsy dia ina moa ny atao dia alohanay hijery moto andefa moto sy any an-trano fa tsy hijery télé mba nahaliana anay zany le mba fetim-pirenena dia mba handeha hakalaza an'izany fetim-pirenena atao Mahamasina izany fa ataonay isataona fa tamin'ny herintaona ary nalalaka be zay fa tamin'ity tsy haiko hoe tery ngany toeranao. Tsy nampoziny maro ny famontana mivantana ny ainga teny Mahamasina teto amin'ny lampanotanana Analakely. Na raha ohatra sy nanao zava-dehibe izany manoloana ny ray aman-dreny nitondra zanaka na tsy ao atao anaty fandaharam-potoana androany aza. Misy azy ireo avy any amin'ny fatra hiakatra eto Antananarivo hijery matso fotsiny. Ankoatra ny fijerena matso rehefa 9 Jona, ifantofana ihany koa ny fitsangatsanganana sy ny fitondrana ankizy milalao. Mitondra sakafo zay dia mipetrapetraka eny amin'ilay toerana azo hipetrapetrahana eny dia zay. Tsy ao anaty programme ilay hijery matso fa mba hitondra ny ankizy mba hampifalifaly ny ankizy. Nahita an'ity zao dia mba nijery eto fa tsy ao anaty ny etratra hoe misy an'ity ato androany. Dia mba nahita an'ity dia mba hoe lolo hipetrapetraka kely eto mety ilay ankizy dia. Ka zay saika hoe mba teny Anosy dia tsy tafiditra teny Anosy. Tsy afaka hidirana hono eny dia tsy nandeha teny zay raha lasa nakety. Le filarana zao no tena mahafinaritra anay le
filaharana malagasy zay zao avy any Marovoena mba hijery saika hoe tao Mahamasina zany tiana hidirana fa le voafetra koa ny ao dia tsy maintsy nakaty Analakely moa fa ihany zany mba mahita le mivantana zay mijery manaraka amin'ny fandaharana ohatr'izao mitondra ankizy mandehandeha zao zay saika hiditra tao dia voasakana tetsy hoe tsy azo hidirana tsono dia hiverina any Ambohijatovo zay io mandeha foana zay mitondra ankizy mandehandeha mitsangatsangana rehefa andro fety ohatr'izao na velombolo ary nafaly ny rehetra nahita ny filaharana nataon'ireo vatana miaramila sy fampiratiana ireo fitaovana marobe miovy isan-taona ary mahita zava-baovao hatrany ny rehetra rehefa eny amin'ny roapolo jona tahaka izao saingy andrasany maro kosa mba tena hiatraiky mivantana amin'ny fiainany voaka malagasy zany fa tsy atao fampisehoana isan-taona fotsiny ihany tokony hoe tsy mijanona fampiratiana fotsiny fa tokony hoe mitraka amin'ny fiainany ny vahoaka mihitsy loha raha araka ny mba tiako hoe hiatraika amin'ny fiainany vahoaka zany zay zavatra andrasany vahoaka misy fiavahana be aloha tamin'ity taon'ity satria ohatrany hoe tena le nandray andraika zany le mpitondra vanjakany ary tena le tafika sy le anina misy zany no tena misehosehotra tamin'le izy dia ohatra hoe nahafinaritra be satria nany mijery an'le fitaovana mijery an'le na le fihetsika an'zareo zany ohatra hoe hafa be tsy ohatran'le hita isan'andro ohatrany tsy le hita isan-taona zany ohatrany hoe misy fiavahana le izy dia zao na eny tany an-trano hoe misy manely amin'ny Facebook hoe tsisy olona zany ozy hijery DVD any Mahamasina tsisy olona fa aza mandeha any raha olona ka rehefa tonga aty zay feny be le Mahamasina hatramin'izay asa firy-taona zay mba nahatsiravako teny tsy dia mahaliana mihitsy le izy fa tamin'ity avy tena sisika tamin'ny vadika andao eny Mahamasina dia kanjo feny be no sisy fa andao eny Analakely dia tsy endry nandeha ty Analakely tena nahaliana mihitsiny retiko tandro filaminany retiny tena tiako indrindra manao DVD plus n'izay izy zareo rehetrarehetra mihitsy no miampy le fitaovam-piadiana na andrasana amin'izay tsy ho resaka hita maso fotsiny na ny fitaovana na ny fihetsika tananao DVD zao fa tena tokony hiantra ty amin'ny vahoaka tanteraka mihitsy feno ny fandaharam-potoana isantokantrano androany ho an'ireo izay nisafidy ny voky ny trano tsikaritra kosa nateo aza ny famaroa ny olona tamin'ny toerana fitsangatsanganana maro nalalaka ny lalana ary tsy nisy fisisiana be tamin'ny toerana be olona rehefa fety toy ny teny Anosy sy teny Analakely ary Ambohijatovo. Enina amby enimpolo taona lasa izay no nanandratany Madagasikara ny sainam-pirenena ho mariky ny fahaleovantenany taorian'ny fanjanahantany frantsay naharitra 4 taona. Talohany natongavana tamin'ny 9 jona 1790 nisy ireo tolona ara-politika ireo hetsika nasionalista ny fikominina tamin'ny taona 1790 ary ireo sozina maro navela ny tantara. Ankehitriny 9 taona aty aoriana mbola mipetraka ny fanontaniana raha tena malo tena tanteraka tokoa i Madagasikara eo amin'ny lafiny politika, ny toe-karena, ny fiandrianam-pirenena ary ny fahafahan'ny malagasy mifeny hoaviny. Ahoana marina ny zava-misy? Andao iverenantsika miaraka amin'ny Germain no menjanahary mbola avatsara ny tantarany nahazoana ny fahaleovantena sy ireo dingana lehibe nandrafitra izany. Ny 9 aogositra 1970 taoriana nandravan'ny Frantsa ny fanjakana malagasy sy ny fanesorana ny mpanjaka ara-navalona fahatelo. Lasa zanatany Frantsay Madagasikara. Nanomboka teo, ny fitondrana mpanjanaka no mitantana mivantana ny firenena nandritra ny 4 taona. Nisy ny fananganana fotodrafitrasa sy fanavozana sasantsasany, saingy ny tombotsoan'ny mpanjanaka no tena ny masono, ka voafetra, mba tsy ilazana hoe tsy nisy mihitsy ny fahafahan'ny malagasy ny tantana ny raharam-pireneny. Ny amafy ny fitakian'ny malagasy ny fahaleovantena taoriany ny ady lehibe faharoa. Ny taona 1970 nitsangana ny Mouvement Démocratique de la Rénovation Malgache na ny MDRM, antoko politika nationaliste nitaky ny fiverenana ny fiandrianam-pireneny Madagasikara tamin'ny alalan'lalàna sy ny fampirarahana. Solombavambahoaka malagasy telo dia Joseph Raseta, Joseph Ravoangy ary Jacques Rabe Mananjara no nisolotena any Madagasikara teo anivony antenimera frantsay. Izy ireo no nitondra ny feon'ny malagasy teo amin'ny sehatra politika frantsay ary nanolotra volavolan-dalàna nitaky ny anomezana fahaleovantena any Madagasikara. Na dia tsy nekeny gouvernemanta frantsay aza izany dia nanamarika dingana lehibe teo amin'ny tolona ara-politika ho an'ny fahafahana. Manoloana ny firongatry ny etsika nasionalista
dia nampiatra ny politika zarazara ho anjakana ny fitondrana mpanjanaka. Paikady nampiasaina tany amin'ny zanatany maro izany, ka tanjona ny ampisarasarana ny firaisan-kinana vahoaka tsy ahafahany miara-mitolona. Hita teto Madagasikara izany tamin'ny lalan'ny fanamafisan'ny fisarasarahana ara-politika sy ara-piarahamonina ary tamin'ny fanomezana sehatra bebe kokoa ireo antoko ny faninana tamin'ny MDRM, isan'izany ny Badesm. Niteraka fifandirana teo amin'ny samy malagasy izany toy zavatra izany, ka namparefo ny firaisan-kinam-pirenena tamin'ny fitakiana ny fahaleovantena. Ny 7 Mars 1779, nipoka ny fikomina nanohitra ny fanjanahantany frantsay. Mbola iadin'ireo mpahay tantara hevitra hatramin'izao ny niandoany izany sy ny tena andraikitry ny MDRM. Na izany aza, ny ampangany MDRM ho tao ambadika ilay fikomina ny fitondrana mpanjanaka, nosamborana sy notsaraina ireo mpitarika ny antoko. Anisan'izany ireo solombavambahoaka telo. Nomeloina sy nifonjana izy ireo, na dia maro aza ny mpikaroka sy ny mpahay tantara no mihevitra fa tsy nisy porofo mazava ny fandraisan'ireo solombavambahoaka telo ireo anjara mivantana tamin'ny fikomina. Malagasy analin'ny maro no namoiny any, olona maro no nogadraina natao sesitany nandritra ny famoretana ny fikomina any, ka iray amin'ireo pejy mangidy indrindra teo amin'ny tantaran'i Madagasikara izany. Na dia voafehy aza ny fikomina dia voamaika nitondra ny raha malagasy teo anatrehan'izao tontolo izao, ka nitombotsy kelikely ny fanerena any Frantsa anova ny politikany momba ireo zanataniny. Ny 7 Oktobra 1779, lasa Repoblika Malagasy tao anatin'ny vondrom-piarahamonina frantsay Madagasikara, taorian'ny fitsapakevim-bahoaka no karakaray ny fitondrana frantsay. Dingana lehibe teo amin'ny fanomanana ny fahaleovantena izany. Philbert Tsiranana no voafidy hitondra ny gouvernemanta. Au nom du gouvernement de la République, je prends solennellement acte de la volonté du peuple malgache de devenir librement État membre de la communauté. Et je proclame la caducité de la loi du 6 août 1896, dite loi d'annexion. Le président Tsiranana. J'ai souvent demandé l'abrogation de la loi d'annexion de 1896. Cette loi est enfin abrogée. Nous remercions Dieu de nous avoir permis d'avoir affaire à une France généreuse. Nous sommes très contents. Nous vous remercions infiniment, Monsieur le Haut-Commissaire. Nous sommes très heureux. J'ai l'honneur de proclamer que Madagascar est un État et que cet État est une république, membre de la communauté prévue par la Constitution française du 4 octobre 1958. Au nouvel État malgache, il fallait un drapeau. De nombreux projets sont présentés. L'emblème retenu comporte à gauche une bande verticale blanche et à droite 2 bandes horizontales rouges et vertes. Ny 4 Jona 1790, nambara tamin'ny fomba ofisialy ny fahaleovantena ny Madagasikara. Ny farana tamin'izany ny fanjanahantany mivantana naharitra 7 taona ary lasa filoha voalohan'ny Repoblika Malagasy maleo tena i Philbert Tsiranana. Teo Mahamasina teo anatrehan'ireo vahoaka Iraetsy no nanaovana ny fanambarana fahaleovantena tamin'izany fotoana izany. Ny gouvernementan'ny République Frantsay sy ny gouvernementan'ny République Malagasy dia samy manamarika fa efa tanteraka ireo fomba tsy maintsy milaina araka ny lalam-panorenana avy mba ampiarina ireo fanekena ny fanaovan'ireo tonta sonia tamin'ny 2 avril 1960. Nohon izany miantomboka amin'ny daty ity fanambarana ity, ny République Malagasy dia miakatra ho eo amin'ny fahaleovantena. Notre État libre et indépendant. Tsy vokatry ny zavatra nitranga tao anatin'ny fotoana fohy ny fahaleovantena, fa voarakitra ireo tolona ny fandresy nandritra ny ampolo taonany maro. Anisan'ireo ndray anjara lehibe tamin'izany ny hetsika nationaliste no tarihiny MDRM, ny ezaka ara-politika nataon'ireo solombavambahoaka telo, ny sorona nataon'ireo niady nandritra ny fikomina 1779 ary ny fanoheran'ny vahoaka malagasy ny fanjanahantany. Izany rehetra izany no nanokatra ny lalana na ahafahany Madagasikara niverina ho firenena maleo tena ny 4 Jona 1779. Daty izay mitoetra ho mariky ny fahafahana
ny fiandranam-pirenena ary ny firaisan-kina nasionaly. 19 taona aty aorina iaraha mahafantatra fa ny 700 ny teti-bola-panjakana dia miankina amin'ireo mpamatsy vola vahiny. Ny fiarikarena eto an-toerana dia fehezin'olombitsy ka ampahany kely amin'ireo ihany no malagasy. Santona ihany ireo ka mipetraka ny fanontaniana. Maleo tena tokoa ve i Madagasikara? Mijanona eo amin'izay vaovao izay zava-dehibe ny fanavotana ny malagasy ho ny Front National ny antokontsika i Madagasikara. Maikaraka izany ny firosoana amin'ny fikonan-doham-pirenena ho ny faneho-kevitra. Isan'ireo olo-manan-kajana saina nanatrika ny matso lehibe teny amin'ny kianja ny Baria ny filoha teo aloha Ravalo mananamarika izay nanamafy ny fanohanana ny fitondrana fanavaozana. Tati-baovao-ny Narcisse Karazafy sy ny Artanjona. Ampiasaina matetika ny tena hoe faleovantena anka maro ny mihevitra afa tena maleo tena tokoa i Madagasikara. Maro anefa ireo sehatra mila fanarinana sy fanatsarana hoy ny filoha Ravalomanana vao afaka milaza isika afa tena maleo tena marina no mafisiny fa ny fanatanterahana asa mivaingana no ilaina afa tsy kabary na fampanantenana lava. Tafika Malagasy enda ambinipolo taona zay tena faly mba afaka miara-paly Malagasy rehetra tavaverina samatana tetanindrazana. Dia arabainy tsika Malagasy rehetra natanteraka natososany iny ka fitena ngely hoe fa leva tena samy mieritreritra ny tena no maleo tena daholo fa fa tena jerena anatinany tsy maleo tena dia ho jerentsika ny tena maleo tena tanteraka zany. Maniry ary tia mirahina ny malagasy satria samy manana ny fitaova-tanindrazana ao anatiny saingy mampalahelo fa manjaka ny fifampitsikirana ka manakana ny firaisan-kina sy ny fampandrosoana ny Madagasikara. Ny zavatra tiako resahana aloha dia zao le vava sy le resaka mandeha dia mandeha tsara daholo fa ny fanatanterahana an'le asa ny tena tsy maintsy hoatsaraina koa na mafisina ny fanaovana azy. Tena hitako mihitsy hoe tena tia irahina malagasy samy manana fitaova-tanindrazana daholo. Fa lisy indrindra dia lasa mifampitsikera dia lasa tokony aseho tsara mihitsy le tena hoe fitiava-tanindrazana zany. Tsy azo alatsiny zany na tsy azo anaovana vazovazy zany. Ilaina ny fanatanterahana ny fikonan-doham-pirenena ary tokony omena lanja manokana izany ho ihany ny filoha Ravalomanana voninandray anjara amin'izany ny tiako i Madagasikara sy ireo diaspora malagasy miasa sy monina ny ivelan'ny Madagasikara. Azo raisina ny hevitra avy amin'ireo malagasy monina sy miasa ny ivelandreo satria manana traikefa sy fahalalana no izy ireo miaina ny mitamy mandroso. Mipetraka teo akaikiny teo rehefa nitsoanto ihany zay loha teo hitako hoe ahoana nareo ty dia hiteo zany ho zisy. Fa tena ilaina dia ilaina io niona tamin'izareo hoe tompona andraikitra koa tany ivelan'ny tany hoe solotenan'izareo reto tany amin'le diaspora dia manaiky io fa hoe mba handray anjara zareo any mantsy hoe manana tombon-dahana satria avoavo kokoa ny fahalalana sy ny fandiniany anatina firenena mandroso izy dia ngamba ny mety andeha tsara an'izay. Ny fanavotana ny malagasy sahirana ny tokony atao lahara-pahamehana amin'ny alalan'ny fikonan-doham-pirenena ho hiatrany ny fanamafisana rehefa tafapetraka izany izay vao hirosoana ny fampihavana ny pirenena izay heverina fa tsy maika raha oharina amin'ny fahasahirana ny vahoaka. Dahalo nareo avonjena le malagasy sahirana marina laha ny andro hiavana eto tsika inge mihavana eto Mahamasina tsika mihavana avy eny efa tsika misaraka indray laha ny andro ampihavanana lava eto do hiasa aloha. Tsy mahomby ny fanakorontanana rehefa tena miasa ho ihany ny filoha Ravalomanana izay rehetra mety tsara velantsika kosa no tsarainy tantara ny asa sy ny vokatra entin'ireo anivon'ny fitondrana no tokony hitsarana azy. Fireny no créena fotsiny tsisy midestabiliser zany rehefa tena miasa atao ingany asa avelan'ny olona anao miasa tsisy zany destabilisation zany zay manao any anaovantsika angaredina izy zay. Mikasika ny fifandraisana iraisam-pirenena dia nambarany fa mahagaga ireo firenena Europeana ny zava-mitranga eto Madagasikara amin'izao fotoana izao mila mandray fanapahan-kevitra i Madagasikara na hiara-iasa amin'ny tandrefana na hiara-iasa amin'ny tatsinanana ho ihany ny fanehoan-kevitra. Mahagaga azy hoe Madagasikara nge tsy fonay ozy miala dia Madagasikara foana zay fa inareo nitady hiataka aminay tena mazava mihitsy tany amin'ny Union Européenne raisy fanapahan-kevitrinareo ozy hiaraka avetsika sa ahoana. Zay kosa nge tena sady miaraka aminareo zay mba miaraka amin'ny hafa ina ny tokony mahasarotana aminareo an'izany dia ilaina mafisina fotsiny ny fifandraisana zay le lobina tokony atao any antsika tsy manana ambassadeur. Na inona safidy ho raisina dia ilaina ny mangarahara amin'ireo fifanarahana atao amin'ireo firenendehibe mba azahoan'ny Madagasikara tombontsoa ihany koa fa tsy hijanona ho mpiray ombinantoka fotsiny ihany.
Mbola lavitrezaka ny ametrahana ny Madagasikara aleo tena tanteraka saingy azo heverina kosa ny atanteran'izany sy ny tena fampandrosoana raha vonina hiara iasa sy hiara entana ny rehetra ho ny fanehoan-kevitry ny olom-pirenena hiala amin'ireo fomba ratsy nanimba ny firenena hatramin'izay fa hifantoka kosa amin'ny fampanjakana ny rariny sy ny fahamarinana mba ho Madagasikara mandroso sy malagasy manana ho avy mamiratra no hita eto manomboka izao fa tsy ho teny fotsiny ny fanovana sy fanavaozana. Miandrandra Madagasikara mandroso sy malagasy manana ho avy mamiratra ny rehetra. Enambenimpolo taona nahazoana fahaleovantena i Madagasikara ka nefa tsy mbola tena hita taratra izany ho ny olom-pirenena. Andraikitry ny rehetra raka izany mametraka amin'ny toerana tokony isan'ny Madagasikara izay firenena manana otrikaina maro afaka aleo tena eo amin'ny lafiny maro tsy andrasana vahiny. Miditra amin'ny fanavaozana ny firenena ankehitriny. Tsy ho teny fotsiny izany ho ny fanehoan-kevitra fa hipaka amin'ny fiainan'ny tsirairay ny tena fanovana amin'ny lafim-piainana rehetra. Mitaky ny rehetra andray andraikitra izany hiala amin'ny gaboraraka sy ny fanitsaka tsan-dalàna fa mipietra kosa ny fahamarinana sy ny rariny. Dia mba hanana fandrosoana ty firenena malalantsika ty dia mba hiezaka mba hiala amin'ny fahotrana daholo ny olona tsy manan-kelofana tsy manako anina mba hanana asa ihany koa ny tanora izay tsy hanasa tompoko. Madagasikara mbola amiko mbola sarotsarony hoe manana fahaleovantena satria mbola miankin-doha amin'ny firenekafitsika. Azo atao tsara mihitsy raha ohatra ka hoe manana fomba fijery manokana ireo mpitantana eto amintsika ireo hoe tsy miankin-doha amin'ny hafa fa eto amintsika mihitsy no fampiraisaina fampiresaka manam-pahaizana eto amintsika dia matoky sy mino fa tena tokony hanana fandrosoana manokana mihitsy ty Madagasikara malalantsika ty. Ny fanantenana ny olom-pirenena aloha dia araka ny teny izay napetrana hoe fanovana ka hiova fahasarana sa hiova faharasiana satria Madagasikara zavatra roa samihafa ny andrasana na hisokatra na hifody. Fa tena ho fanovana tokoa le fanavaozana fa tsy zavatra fotsiny le teo aloha indray mba hoe tena fanovana tanteraka mihitsy zany ilain'ny vahoaka amin'izao. Mba hoe moramora koa ny fiainana fa tsy lafo be ohatran'izao tsy. Mbola tsy mahaleo tena fa mbola lavitra be mbola miankin-doha. Andraindrain'olona dia hoe mba hatafitan'i Madagasikara e. Dia manana zavatra mba atao e. Misy asa, misy etsarehetra. Na ny vahoaka raha tokony mba mahatsiaro tena zahay mba mahatsiaro tena hoe tsika zao ny tokony andeha amin'ny fahamarinana sy ny marina sy ny rehetrarehetra zany fa tsy tokony hoe tsy mirarahana io ohatran'izao dia manao gaboraraka manao andika lalàna ohatran'izay zany tsy tokony anao zany indrindra tokony ty famonoana olona ty mamono olona manao kidinapinina zava-tosangereny mampalahelo tsika samy gasy mifamono dia tsy tokony anao an'ireny. Azo heverina ary azo antoka ny ampandrosan'ny Madagasikara raha manana fahavononana amin'izany ny rehetra indrindra ny mpitondra fanjakana ho ny fanamafisana. Tsy azo dinganina ao anatin'izany ny firaisan-kina sy ny fiara-mientana ary ny fiarahan'ny rehetra miasa miaraka. Makasika ny fety izay tsy afamialina fa tsy maintsy manohy ny fitadiavam-bola isan'andro ny ankamaroan'ny olona manoloana ny fahasahiranana andavanandro na fety aza. Misy ihany koa anefa ireo manao asa an-tselika manararaotra ny fahabetsahan'ny olona sitrany ayay ary ihany koa mamorona asa madinika mihitsy rehefa fety tahaka izao ampitomboana ny vola miditra ao an-tokantrano. Tsikaritra kosa nefa ho ny fanehoan-kevitra samihafa fanangina tsy tony nahazatra ny fety tamin'ity. Fanazavany eo amin'ny ridran-tsary ny Mathieu Princy. Tsy afa-manoatra na tianao fety ohatran'ny rehetra aza fa tsy maintsy mitady vola hiatrana ny rampitso satria ny anona an'io tadiavin'androany ho ny fanazavana. Nampandefezina raka izany fety sy ny vady aman-janaka fa tsy maintsy tohizana kosa ny asa fitadiavana andavanandro. Misy ireo tsy manao fety mihitsy ao kosa ireo miezaka mitady vola ka manokana andro iray hafa hiarana amin'ny vady aman-janaka. Fa tiantoka ho an'isan'ny tokantrano mantsy raha misy fatapana ny asa na iray andro monja azy ho an'ireo misehatra amin'ny varotra. Ty somary nangeginy satria tsy nanavola ny olona zany dia tsy dia mandeha tsena tsy manao fety zahay ny atrano fa mivarotra tsy makary misy aloha amin'ny lasanay satria mbola rapitso mbola contrôler fety satria lavalava ny akedy amin'ity laka misy masabotsy lahy dia lasanay vao makaina zany anakaviana ny atrano atambatra amin'ny lasanay ngamba satria mbola mitady vola aloha satria hoavy tiran'ny mpianaka dia mbola ezakezana kely. Tokantrano moa ny ankizy mivoaka anandendeha aty zevatra mena dava za mandeha mivoaka mandeha mitady vola satria anao vao tsy mandeha indray andro dia va tsy misy aloha vola. Le ferina kely aloha fety ho an'ny tokantrano e
fa mandeha mitady vola ianao aloha zay ny anahako ne androany zay efa samy miparitaka mivadiko lasa niasa dia za mivarotra fa zay ohatra zay foana isa-taona. Fety aloha tsy dia nahafinaritra tamin'ity satria tanao tsisy vola za mahatonga nay mivarotra satria na nanaovana fety raha tsisy na zao zanako nalefaka any mamanay any ambanivohitra dia mivadiko lasa niasa satria mivadiko masoa dia za mivarotra satria zay tsisy vola. Tamin'ity aloha tena hoe tsisy fety tsotra ny isa-taona satria na ny olona raha jerenay hoe tena mangina fa tsisy tsotra ny isa-taona ohatr'izao zao isa-taona ty efa tsisy ilihana eo amin'ny rano io tsisy ilihana nefa zao sisy ianao jerena fantatra hoe iny ianona dia iny ianona. Tsy manao fety fa hitanao le fiainana zany efa mihamafy dia mitady vola foana. Mitady vola foana na alahady ala dia mandeha foana. Zay zany dia mbola mivarotra satria zay mpivarotra tsy manana asa amam-bolana fa mivarotra ny velomana dia tsy maintsy mivarotra kely aloha tapatapakandro dia mody rehefa folafolakandro manao fety any amin'ny ankizy any an-trano. Tena milamindamina efa zay tena hoe mandeha be moa fa rehefa mba mandraindray kely dia mijamo zay ny isaorana ny tompo e. Tsy vitsy ihany koa anefa ireo manao asan-tselika manararoatra ny fabetsahan'ny olona sitrany ahai sy manamorona asa madinika mihitsy rehefa fety tahaka izao ampitombona ny vola metitra ao an-tokantrano. Tsikaritra kosa nefa ny faneho-kevitra fanangena tsy tony nazatra ny fety tamin'ity. Tonga ilay mivarotra androany be olona androany dia zay rehefa afaka ny fety zao afaka zao ny fety raha pity dia mijanona tsy mivarotra aloha makaina indray rehefa afaka ny fety zany satria ny fety mba be ontsaka ny olona manao fety ohatrany olona hafa zany mararoatra fotsiny mivarotra manoatra rehetrarehetra ihany e isa-taona mihitsy ohatra isa-taona mihitsy dia ohatr'izao foana efa fety ohatr'izao dia mivarotra foana arakaraky ny alan'ny entany eo. Tady fety zay mivarotra tady mahazo mampilareta zay mahazo vola mba miteritero vahoaka mandeha amin'ny lalana andavanandro zay mivarotra foana fa tsy isako mifety ihany fa zay ery fa tapaka ny lalana dia mifindy ety. Ka loko dia papier gâteau dia guirlande dia lakôly zay ny tena miasa aminy. Mavita zavatra maromaro moa zany izy sa le fetiko hoe vatombotra kely tamin'ity dia sista kelikely fotsiny zavatra vita fa mavita karazany modely misy karazany 5 zay zany toy zao hôtesy dia izy zany mandeha ihany fa misy fotoana zany mandeha ny zavatra dia misy fotoana tsy mandeha koa. Zay zany efa fahazarana mihitsy zany le isaka mifety dia manao an'ity asa tanan'ity dia mivarotra fa fahazarana mihitsy ilay izy. Ankoatra ireo mpivarotra ny tandahatra sakena noho ny asana andavanandro ihany koa ny ankamaroany ireo mpitatitra androany. Ankoatra ireo taxi be miasa isanandro niatrana nanomboka ny maraina tamin'ny toerana samihafa teto andrenivohitra ireo bus be photon nampiasain'ny fitondram-panjakana nanomboka ny talata lasa teo hiasatra amin'ny androany hitatitra mamaim-poana ny poniny. Ankoatra ny teto Antananarivo samy nanamarika ny fetin'ny fahaleovantena ny samparitra sy ny komina. Niavaka kosa zany ho an'ny komina alakamisy vontovorona no marihana tamin'ny fotoam-bavaka ny raisam-ponoana tao amin'ny aumônerie vontovorona izany androany ho fitrotroana ambavaka ny komina sy ny firenena amin'izao 20 taona ny fahaleovantena izao. Nomendanja manokana ihany koa mizonkolona tamin'ity fety ity fanadihadiana eo amin'ny ridrantsary ny Mathieu Prancy. Miray feo ary miombo-po amin'ny malagasy rehetra ny komina alakamisy feno arivo amin'izao asara manitra izao. Anjara biriky entana izy ireo amin'ny rivotry ny fanavaozana ankehitriny ny fitrotroana ambavaka ny firenena ka nataon'izy ireo laram-pamiany zany androany tamin'ny alalan'ny fotoam-bavaka iraisam-pinoana. Nomaly moa dia teo ny hetsika hira antsapiderana zay natao teo amin'ny tsenana alakamisy ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra fitondrana ambavaka an'izay komuna misy anay izay indrindra ity tanorazana fiombonana ity dia izay no natrianay omaly eo ihany koa ny andro androany dia niarana tanteraka fiombonam-bavaka izay raisam-pinoana ho an'ny ponina rehetra sy ny nasaina vahiny nasaina rehetrarehetra ho fakalazana n'izay faha 20 taona na azahoana n'izay fahaleovantena izay niara-ny entana niara-ny ombom-bavaka hitondranam-bavaka n'ity firenentsika ity indrindrandrindra amin'izao andro ny fanavaozana izao dia miara-miombona sy mandray anjara ao anatin'izay rivotry ny fanavaozana izay ihany koa izahay eto anivon'ny komuna alakamisy feno arivo. Ankoatra ny fiombonam-bavaka etsika maro no nentin'ny komuna nanamariana ny fety ny fahaleovantena tamin'ity taona ity. Mampiavaka ny alakamisy feno arivo ny kilalao fahiny toy ny fampiasana kalesa ka nasongadina eo ihany koa ny fanomezan-danja ny ray aman-dreny.
mampalaza ny commune hoy aho satria dia hatrambola kely na ireo ray aman-dreny izay atao hoe fa nahazo taona dia ny lalao an'izany kalesa zany avokoa teto anivon'ity commune ity dia isorana an'Andriamanitra moa fa dia ny rendoza izay tsy nisy naratra ny mpilalao sy ny ankizy rehetra lalao an'izay kalesa izay omaly izay ny fankalazana amin'ny ankapobeny fa ny hetsika ara-tsosialy ihany koa dia ao aorianan'izao fiombonam-bavaka firaisam-pinoana izay nataonay niombona teto anivon'ity fiangonana ity dia isy hetsika ara-tsosialy izay jerevanay manokana ireo be antitra hozarainay an'izay voarambo ny tanana izay entin'izy ireo mankalaza miaraka amin'ny vahoaka malagasy izay fankalazana ny fetim-pirenena izay itony hetsika sosialy eny an-toerana isitrany ankizy ao an-toerana famorana vaobe fanamoaka taratasy fisaorana ny fiadidiny fanavaozana ny Repoblika ny Madagasikara atao ohatry ny fankalazana ny fahaenina amby enimpolo taona ny niverena ny fahaleovantena sy ny dijoroany folo alina no tanteraina androany 4 jona 2024 araka ny voalaza ny taratasy dia nankasitrana manokana ireo rehetra nandray anjara tamin'ny fanomanana sy ny fanatontosana ny lanonana sy ny matso nanerana nosy naneo ny fisaorana sy ny fankatelemany filohan'ny fanavaozana no ny ezaka nataon'ireo mpandray anjara rehetra ka natontosana tamin'ny mpahombiazana ny fankalazana nitondra ny loha hevitra hoe fanavaozana ho an'ny fandrosoan'ny Madagasikara homarika ny fankasitrana dia omena andro iray 4 ora tsy asan'ireo rehetra nandray anjara tamin'izany hetsika izany voalaza ao amin'ilay taratasy ihany koa fampiarina araka ny tokony ho izy ny fanatanteran'izany mifanaraka amin'ny fanapahana larana faharoa amby enimpolo amby zato no raisiny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika sady filoha faratapin'ny folo alindata amin'ny 4 jona 2024 nanamafy ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika fankinina amin'ireo tompon'andraikitra ny fanatanterahana ity fanapahana ny voaka ity lafimbavao afa kosa indray osokafana ary tsy maintsy istoiny ny fanadiadiana mikasika ny rakipeo iray miparitaka mirakitra fikasana mbolokorontana teto amin'ny firenena hoy ny ministry ny fitsarana androany nambarany Faneriso Erinaivo fa mahaleo teny Madagasikara rehefa manana ny ampiny vahoaka tsiraray Narcisse Karazafy ny artanjona Tsiolotsaina artifisialy na ihany rakipeo niparitaka tamin'ny tambazotra sosialy izay mirakitra ny fikasana fanakorontanana ny filaminam-bahoaka eto Madagasikara hoy ny ministry ny fitsarana malagasy monina ny ivelany no voalaza fa tompony feo hoy ny fanamafisan'ny ministry ny fitsarana izay nanamafy fa tsy maintsy isy ny fanadiadiana momba ity raharaha ity zavatra fantatra aloha satria zahay anisany azo an'ilay original dia tsy intelligence artificielle iny ary ny zavatra ohatran'ireny dia tsy mety hoe andeha anapotika zavatra mba hampatezitra olona na andeha andoro bus na raha misy olona ao anatiny dia ahoana mahafatrana keza ny zavatra fa na tiana na tsy tiana dia tsy maintsy isy ny fanadiadiana ary dia sy mitoyazany fanadiadiana ankoatr'izay nambarany fa mahafaly ny mahita ny fandraisana anjarany malagasy amin'ny fampandrosoana ny firenena indrindra ao anatin'ny fankalazana ny fahaenina amby enimpolo taona niverenany fahaleovantena ny Madagasikara. Aloha za fa afaverina eto an-tanindrazana amin'izao fetim-pirenena zao ary misaotra an'Andriamanitra dia faly koa za fa afaka mitondra ny anjara biriko amin'izany famerenana ny fahaleovantena tanteraka ny Madagasikara zany izay fantatsika fa mbola hiadivana satria tsika mbola ao anatin'ny tsy fandrosoana sy ny fahantrana izay mbola anisany mbola mahatonga ny Madagasikara hiankin-doka izy raha tsy mahaleo tena tanteraka tsika afaka amin'ny fahantrana mandroso manana ny ampy daholo malagasy rehetra izay tsika tena marina zava-dehibe ny firaisan-kina sy ny fandraisana anjaran'ny olo-pirenena rehetra anjara amin'ny ezaka fampandrosoana aka tokony hanamafy hatrany ny fiaramentany malagasy ho tombotsoa ny firenena. Fa manomboka izao dia tsy mila viza ireo mivezivezy mamitahiraka manana passeport diplomatika sy passeport mpanjakana eo amin'ny Madagasikara sy Komoro. Nanao dingana vaovao namafisana ny fiara-miasa ara-diplomatika i Madagasikara sy ny vondron'ny Komoro. Nandritra ny fididiana ofisialy nataon'ny filohan'ny Komoro teto Madagasikara dia nosy avona ny fifanarahana ahafahan'ireo mpitondra passeport diplomatika sy ny passeport mpanjakana na ny passeport de service mivezivezy eo amin'ny firenena roa taona tsy mila mangataka viza.
ny ministry ny raharaham-bahiny malagasy dia Ayalisa sy ny ministry ny raharaham-bahiny komoriana Mbaye Mohamed no nanaosany izany fifanarahana izany teo anatrehan'ny filohany fanavaozana ny kolonely Rendrenirina Mikael. Araka ny fanazavany fanjakany malagasy anamorana ny fivezivezen'ireo tompon'andraikitra sy solotena-panjakany amin'ny firenena rotonta ity fifanarahana ity, anamora ny fiara-miasa sy ny fifanakalozany amin'ny Madagasikara sy Komory ihany koa. Mifototra amin'ny fifanajana sy ny fifaman'ny tombotsoa ity fifanarahana ity. Midika izany fa samy hanome tombotsoa mitovy ho an'ireo mpitondra passeport diplomatique sy passeport ara-panjakana ny firenena rotonta. Marihana nefa fa ireo mitondra passeport diplomatique sy passeport ara-panjakana ihany no voakasika izany fa mbola manan-kely hatrany ny fepetra momba ny visa ho an'ireo mitondra passeport tsotra. Makasika ny fiainam-pirenena ny fandraisana anjarany tanora sy ny firaisan-kinany rehetra eto amin'ny firenena no isan'ny antoka ny fananganana ny Madagasikara matanjaka sy mandroso hoy ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena androany. Efa vona ny fekivitry ny tanora entina aminaty ny fokonan-doha fa fotoana sisa andrasana raha ny fanazavana nomeny Alain Rassamany teo amin'ny fandraisam-peo ny Narcisse Karazafy sariny ny Artanjona. Efa tapitra mifankakevitra isam-paritra mikasika ny fokonan-dohan'ny tanora araka ny fanazavana nentin'ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena androany amin'ny faran'ny volana Jolay no anatanterahana ny fandravonana ireo hevitra rehetra voangona nandritra ny fankakevitra natao tamin'ireo faritra maro manerana ny Madagasikara. Antenaina ny voan'ny fekevitra maneho ny tena etaeta sy ny vinan'ny tanora malagasy mba ho fototra narenana sy hanavaozana ny firenena hoy ny fanamafisana. Atolotra ny FFKM ny vokatra ny fankakevitra akahirina ny ampiasa izany amin'ny dingana manaraka amin'ny fokonan-doha amin'ny pirenena. Tapitra ny fankakevitra régional na ny concertation régional dia any amin'ny volana Jolay zany irositsika amin'ny famaranana ny restitution nationale zay atao eto Antananarivo zay andraisany solotenana tanora avy amin'ny commune rehetrarehetra avy amin'ny district ary avy amin'ny faritra manerana Madagasikara ka nirarina amin'ny faraparana volana Jolay izy io. Nirarina zany dia tena hoe mba hevitra ny fonony ataoko hoe ny fonony fieritretan'ny tanora hoentina manarina sy manavaonty Madagasikara ty no azo ary omena any FFKM zany omena ny comité technique ary omena ny filohan'ny fanavaozana mba hoentina ho tanterahina sy ho ampidirina ao anatin'ireo hevitra maro samihafa mandritra ny fankakevim-pirenena zay ho karakaraina FFKM amin'izao fotoana izao. Ankoatr'izay, ireo samy famoahana tolobidin'ny ministera mba ahafahana mividy bozaka sentetika hanatsarana ny bozaka ao amin'ny kianjan'ny Bary Mahamasina vinavinaina ho vita afaka 3 volana ny fametrahana ny kianja sentetika. Amin'izao zany efa mirosotsika amina fanaovana tolobidy satria fatantsika fa nitseram-bary-panjakana no ahafahantsika miroso amin'ny fividianana ny pelouse satria efa nanapa-kevitra ny fitondram-panjakana fa irosotsika amina terrain hybride dia efa mikarakara ny pitsopitsony makasika ny tseram-bary-panjakana ahafahantsika mividy an'izany pelouse synthétique zany ny ministera amin'izao fotoana zao. Efa miroso koa tsika amin'ny fanavaozana sy fananganana n'ilay vestiaire zay nisany teboka valo zay andrasan'ny inspecteur ANCAF mialohan'ny ahafahantsika miroso amin'ny fankatoavana ny normalisation na homologation an'ity kianja Barea ity zay nieritriretina zany ao anatin'ny 3 volana no ahafahana miroso amin'izay fametrahana ny terrain synthétique zay. Mikasika ny fankalazana ny fahenina 20 taona ny iverenan'ny fahaleovantenan'ny Madagasikara zava-dehibe sy mahafinaritra tamin'ny matso natao androany ny fahafahan'ny tafika ny sitraka fitaovana anatanterahany asany hoy ny fanehoan-kevitra. Vavao ny fampianarana 7 andro ataotry ny navitany fanadinana ara-panjakana voalohany ny voaka avokoa ny valin'ny CEP avy amin'ireo Cisco 10 manerana ny Madagasikara omaly 10 jona ho an'ny taom-pianarana 10 araka ny antotanisa ofisialy 20 faingo 17 ny tapahafana manerana nosy tamin'ny ity taona ity raha 17 faingo 420 zany tamin'ny taona 10 Misa 7 sy dimanjato sy 7 alina sy efatretsy ireo mpiadina afa-panadinana Ratsaivina 7 sy 200 sy 2 alina sy 10 no isan'ireo nisoratra anarana hiatrika ny CEP tamin'ny taona ity akaraka amin'ny 20 sy dimanjato sy 2 alina no tsy tonga nanala fanadinana. Raha ny vokatra isaky ny Cisco indray, ny Cisco Betioky no nahazo ny tapahafana ambony indrindra izay 7 faingo 17 isanjato. Itsankilany ny Cisco be fotaka kosa no ahitana tapahafana ambany indrindra 7 faingo 13 isanjato.
marina fa miankina amin'ny fandaminana nataon'ny Sisiko tsiraray ny fotoana namoana ny valim-panadinana ka izany natonga ny vokatra tsy niaraka ny voka. Dia ny vaovao iny tomony kilasy tongo vavy no manakatina ny fampahalalam-baovao tamin'ity zoma ity ankasitrana feno anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Ny sampana fampahalalam-baovao no manome fotoana anao aminaraka indray. Ny tenako mametraka ny mandra-pitafa tompo kilasy tongo vavy.